Misaotra dia rahalaza no atotra eo Jesosy ity tonandroany ity. Ahafanay miara-mianatra izy. Misaotranao satria menao fotoana ary ahafahanao izao fotoana izao mba halalaka aminay fa mandray ny teninao izay tsy hafa fa antso ny lanitra, dia tsy hafa fa famangian'ny tany ny lanitra. Dia misaotranao indrindra izahay. Misaotranao koa ny amin'ny tantananao anay nandritry ny herinandro fotoana maro androana ny raha rehetra izay natrehinay. Angataka-nao izay mampanotanay sy noho ireo ota vitanay teo anatrehinao famelan-kely ary fa manaraka amin'ny dia manantena ny fanavaozanao avy amin'ny herin'ny fanahy masina. Sao fiangonan'izao no nanolonao eto dia ny hiderana anaranao indrindra ary indrindra ny hampitomboanao azy ireo. Fitomboanao anay tsirairay avy ny foananao fa dia mangataka aminao indrindra izay tanteraho izay sitraky ny fonao ary ataovy tanteraka aminay ny fikendrenao mombanay tsirairay avy dia ny hanananay foana fanay fiainana mandrakizay. Dia atsangano ireo izay mbola ao anatin'ny tsy finoana vao tonga amin'ny finoana. Atsangano ireo izay fahafatesana ny fiainana. Atsangano ireo izay mbola variana ny amin'ny fiainana izao fa tsy ilana daholo. Anaranao Jesosy no amatara izany. Endravana ny ten'Andriamanitra izay voalahatra ao amin'ny fiangonantsika amin'ny teny tia dia miisa toko faharoapolo dia ny fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Filazantsara araka ny Lioka toko faharoapolo andininy fahafito amby roapolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Vaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny sasany tamin'ny Sadoseo izay milaza fa tsy misy fitsanganan'ny maty dia nanatona ka nanontany azy hoe mpampianatra Mosesy nanoratra ho antsika hoe raha misy manam-brahalahy maty momba ka mbola velona ny vadiny maty dia aoka ny lalàny ambakatra andra-vehivavy ka hiteraka amin'ny mahasoa ny rahalahy. Koa nisy fitondralahy ary ny zokony napakabady dia maty momba ary ny faharoa sy ny fahatelokoa napakatra azy ary tahaka izany avokoa no nataon'izy fitondralahy nefa maty momba avokoa izy. Ary farany dia maty koa raha vehivavy tao amin'ny fitsanganan'ny maty ho vadin'izy moa raha vehivavy fa samy efa nanambady azy avokoa izy fitondralahy. Ary Jesosy nanao tany hoe zanak'izao fiainan'izao dia mampakabady sady avoaka hampakary fa izay atao miendrika hazo izany fiainana izany sy ny fitsanganan'ny maty kosa dia tsy mba mampakabady navoaka hampakary. Ary tsy mety maty intsony izy fa mitovy amin'ny anjely sady zanak'Andriamanitra satria zanaky ny fitsanganan'ny maty. Ary Mosesy azy nambaraka aminay teny milaza vory fa atsangana ny maty raha milaza amin'ny Jehovah hoe Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba fa izy tsy mba Andriamanitra ny maty fa anyvelona fa avelona amin'Andriamanitra avokoa izy rehetra. Ary fanaova-dalàna sasany manao hoe mampianatra maro izay lazainao fa tsy misy sady manontany azy intsony. Amen. Ray masina mona masinana ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Re fiangonana malaza fiangonana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompony. Amen. Rehefa mamaky aminay teny atsika dia ohatran'ny misy zavatra anankiroa mety heverina hoe mety tena voatoatin'ilay ten'Andriamanitra. Ny anankiray dia ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Io no isan'ny resaka anankiray lehibe eo. Ny anankiray faharoa dia mahakasika ny fanambadiana. Resaka fanambadiana. Dia raha mandinika ny texte isika raha tsy tena mifantoka tsara zany dia mety eritreretra hoe tony fanambadiana tena votoatin'ny resaka eto.
resahana momba ny fanambadianao dia izao ny ilay fitenenantsika zany le manao hoe ny fankatiavanao rehefa tsy vikety dia fizana ny akoatra sy zay mitenen'ny kamarona rehefa tsy vikety le izy dia fizana ny akoatra ndray fa tsisy avyzany tsy sosety tsisy fanambadiana intsony any akoatra tsisy mpivady zany fa dia salasala amin'ny anjeny tsy miteraka tsony tsy misy an'izany fangalaram-bady zany any tsy misy mpivady tsisy tokantrano fa tahaka ny anjen'Andriamanitra eny amin'ny lanitra tsika rehetra zay ngamba mitsindraiko voalohany tenitenena amin'izay voalohany dia izao io fifankatiavana io dia mavitao ety aby dia tiany nanaovana io dia mba mifankatiava tsara ny vady zany ilay tokana eto nanaovana azy fa rehefa ansa misy koa fa aza dia laniana amina adiny fainatokantrano misy mba manaotra ihany ny olona hoe tokantrano sisy dia ady dia inona ny firesadresahany anazy indrindraindrindra moa zay ao anatin'izay rehetrarehetra zay ny fifankatiava io olo io zany na miady isan'andro manao koa vady io ary zay tsy dia mirina lala miady ny vady mifankatia io fa dia hitsiditra anatinao fa mifankatia io vady io ka na eo aza ny olana samihafa tre tena tokantrano dia izao tena tanteraho ety ilay fifankatiava da nio ety aby sao dia misy sao dia misy any amin'ny atsasaky ny réservoir ferina maty any fa dia leo videna misy réservoir vo miala eto tany zay ny amin'ny fitiavako ny vady vitany any zay dia samiana satria nahoany ny any akoatra tsy isy intsony ny any akoatra tsy isy intsony ny tanora moa tena mba manao io fa rehefa lehibe raha sady fantatra na raha dia tena mifankatia rehefa adyzay ho andalo eo aby monga fa ny tanora rehefa tsy vikety dia tsisana any akoatra ka mifankatiava tsara fa izay tena vitoatin'ilay kenya dia mahakasika ny fitsanganana amin'ny maty fa ny diran'ilay resaka fanambadiana ao anatin'ilay ten'Andriamanitra dia izao io ny raisin'le sadoseo handavana ny fisiany fitsanganana tena masina hoe tsy misy moa zao resaka fanambadiana resahana manaraka zao io zany mahatovana sota fiditra ao dia voatery mandray io Jesosy ery ambany hamaliany hoe diso ianareo voatery mandray io resaka fanambadiana io no lasa saika mivaky eo fa izay fotoatina dia ny amin'ny fitsanganany tena maty ny fitsanganany tena maty ny hevitry ny teny fototra hevitry ny teny fototra ampiasain'ny soratra masina raha raisina ny anankiray voalohany dia misy teny anankiray ampiasainy voalohany dia midika hoe mitsangana hoe olona anankiray mipetraka dia mijoro indray io miteny anankiray ampiasainy ohatra mety an'ilay hoe zanak'ilay taonaina misy n'le tovavy kely maty dia voambolana mitovy amin'ilay fampiasa eo rehefa mipetraka ny olona dia mitsangana ino atao hoe miala avy amin'ny fipetrahana ino no ampiasainy ilazana adikatsika malaka azy hoe fitsanganana amin'ny maty voambolana anankiray faharoa koa dia amin'ilay heviny raha ny heviny étymologie-n'ilay teny zany dia manefa fiverenana amin'ny fiainana zay no tena adikatsika hoe fitsanganana tena maty izy fa raha ny tena hevitry ilay teny dia ny hoe fiverenana amin'ny fiainana zany hoe misy karazana fanehoana sahaba eo zany hoe misy fotoana zay tsy misian'ilay fiainana taon'ilay io taon'ilay tena dia izay fotoan'izay a fotoana ny tsy fisiana fotoana ny tsy fisiana ka io fotoana ny tsy fisiana io no mialohan'ilay fiverenana amin'ny fiainana ny hoe fitsanganany tena amin'ny maty izay zavatra zay no resahana be dia be amin'ity texte ity ny zavatra misy dia izao raha maky ny soratra masina itsika tsy vao tahaka any amin'ny andro ankehitriny rehetratra amin'ny taonjaton'ny fahazavana misy mpandana atao hoe fitsanganany tena amin'ny maty izany eto a dia misy sadoseo no resahana sadoseo zany atoko mpivavahana atao mijosy sahala hoe mpifofa
ohatra raha zay mandadilazara hoe ao anatin'ny fiangonana dia misy samy ohatra hoe fifazana ia na dia tsy dia tena mitovy aza ilay izy dia salasala amin'izay mahasomisana azy ny fiangonana jiosy dia misy ny atao hoe sadoseo io ry zareo reto dia tsy mino ny fisian'ny fitsanganan'ny tena maty koa ny anankiray faharoa ny azy ny boky ekeny hokanonany jiosy dia ny lalàny misesy any io ny azy ka ao anatin'izay izy dia izao ny azy zany ny fahafatesana dia tena fifaranan'ny fisian'ny olona hatrehoany teraka zany ianao eo manomboka nosianao dia eo fahafatesana dia vitatrehoany tantaranao tsy misy any akoatra amin'izay tsy misy aminazy ny atao hoe tsy fahafatesany fanahy zany tsy misy aminazy ny atao hoe fitsanganany tena maty zany arina tsara fa zavatra ro samihafa ny atao hoe tsy fahafatesany fanahy sy ny fitsanganany tena maty fa mazana antsika ny atsika kristiana ny teolojia vahoaka kristiana dia zao ny tsy fahafatesany fanahy tena masaka aminazy fa ny finoana kristiana anao dia manao hoe fitsanganany tena maty ny tena izy fa tsy fahafatesany fanahy atsika tsara ny fahasamihafanao mazavay korekao ka ny sadoseo tsy mino an'io tsy mino misiany anjely koa izy sisisa sise dia ireto tompon'olona ireto no manatona an' jesosy misy koa ao amin'ny korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo fandavana moa fitsanganany tena maty io resary vetivetiany koa reto ndray dia grika ndray grika no heverim-padinika anankiray voalohany mandany fitsanganany tena maty satria paoly marina tsara fa ny azy dia fitsanganany tena amin'ny maty no tsy miriana ny tena mahalaza azy aloha ilay voavolana katolika hoe fitsanganako velo fitsanganako velo ny tao korinto misy andian'olona tsy ny fitsanganany tena amin'ny maty satria anao ny azy zany ny fanahy tena zavatra ambony io le ataon'zareo hoe resaka dualisme raha resaka anthropolojia zany dia ny azy ny olona anankiray dia fitambaran'ny vatana sy fanahy ka rehefa maty dia ny olona anankiray dia misaraka ny vatana sy ny fanahy fanahy ny faty ny inana sy ny vatana mijanonao fa ny fanahy miakatra ny anatany io ny finoana kristiana ny teolojia vahoaka moa zany io misaikeloan'ny olona dia misy koa lafiny anankiray izay velona mpanotra ny fitsanganany tena maty ny korintiana dia karazana dian'olona izay le manana ny hevitena hoe ambonibe amin'ny ara-panahy dia mihevitra fa tsy maty ny fanahy dia tsy maty intsony fa dia tonga dia miakatra ny an-danitra rehetra zany le tena mitovitovy amintsika kehitriny reto andiany anankiray faharoa ireto ilazana amintsika aloha fa tsy zavatra vao amin'ny vaninandro misy antsika izao no misy fampiherana zany atao fitsanganany tena maty zany ny taonjato ny fahazavana dia mitondra ny atao hoe fandavana ny fitsanganany tena maty zany ny fitomboan'ny fahalalana ny fanosoana ara-tsiansa zany rehetra zany dia vao maika nanamafy ny fanazavana ny tsy mahahazo kely ny fampianarany soratra masina amin'ny atao fitsanganany tena maty marina nefa fa izao ny paoly manokana dia izao raha miresaka korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo isika vakio ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafiraka manao sorom-pamakinana reo manao debara reo ota ireo izy amin'ny soratra atao ny andiny voalohany ka hatrany amin'ny sivy ambin'ny folo any dia miresaka reo be dehibe izy hoe namoana moa ataonareo fa tsy misy ny fitsanganany tena maty nefa efa nisy olona anankiray maty dia mitsangana atao maty izy dia lazaina no ny andiny voalohany ka hatrany fahafolo fa jesosy dia maty araka ny soratra masina le fe zany no tantarainao le tantara tenany jesosy tamin'ny fahatesana dia maty izy dia rehefa nitsangana tamin'ny maty dia zao nisehy tamin'olona eo olona dimanjato eo araka ny korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo ny olona nahita maso amin'i jesosy
rehefa nitsangana tamaty izy ary raha mamaky rehefa mamaky ny tantarana ny fitsanganan'i Jesosy tamaty isika dia reny amin'ny faraparany filazana tsara reny ny amin'ny fisehoan'i Jesosy tamin'ny mpianatra dia io no mahatonga an'i Jesosy manao hoe ny sasany mpianatra zany tsy indrindra amin'izao mahitana indrindra matoatoa ty hoy ny mpianatra sasany dia Jesosy hoe tsapao ny matoatoa tsy mba manana lofo tsy manana tena dia mitsapaina dia koa Jesosy mba meo trondro no hanina dia mihinana trondro koa Jesosy ilazany amin'ny mpianatra fa tena mitsangana avy tamimaty ary manana tena izy fa tsy matoatoa ilay tsangana hoe amin'ny ara-tantara zany raha fitantarany saotra masina azy dia zao tena mitombona ny fisian'ilay fitsanganany tena amin'ny mamy efa nisy fitsanganan'i Jesosy dikan'izay dia zao ianareo milaza fa tsy nisy fitsanganany tena mamy nefa efa nisy anankiray efa nitsangana tamaty inona moa mbola nilazanareo hoe tsy misy fitsanganany tena maty azitsika tsara ilay tsy mitombona intsony ny fandavana loatsy na dia atao hoe tsy hitsangana intsony isika rehetrarehetra io Jesosy efa nitsangana tamaty tsy afaka ilaza intsony zany olona hoe tsy misy ny fitsanganany tena maty satria nao Jesosy efa nitsangana tamaty na dia tsy hitsangana izy kanefa tsika rehetra io dia tsangana foa satria ino Jesosy tsika miverina tomony sadoseutsika teo amin'ny Jiosy dia zao tantara tena ny atombohany na ny fironany atao fitsanganany tena maty raha taonjato anankiroa talohan'i Jesosy dia nisy fotoana nanjakazakamin'ny mpanjanatany firenena Jiosy dia tao Palestina tamin'ny fotoanandrony dia ninjena sy natao lasivatra mafy ireo izay nijoro amin'ny finoanan'ny Jehovahandriamanitra ary io hitantaratra amin'ny bokin'i Daniely dia raha mahavaky isika misy an'ireny apôkrifa na boky testamenta taloha filmy katolika misy hoe Makabe fa indrindra any amin'ilay hoe Makabe any miresaka tanataratra sady ny finoanany fitsanganany tena maty amin'izay ireny olo marina nijoro amin'ny finoanan'Andriamanitra rehetra ireny no vonoin'ny mpanjanatany na fotoanandro dia hoana no momba ireny dia zao miteraka namoka velona ny finoanan'ny fitsanganany tena maty reny olona nijoro nanaiky fatony n'Andriamanitra ireny dia zao any ankoatr'izao fiainan'izao amin'ny fitsanganany maty no hamalian'Andriamanitra soa azy any zany no mitsiry ilay finoanany fitsanganany tena maty ary hoe raha maty amin'ny finoana amin'ny fidelité amin'Andriamanitra amin'ny Jehovahandriamanitra ny olona anankiray dia tsy very maina izy fa ho avy ny fotoana izay hamalian'Andriamanitra soa azy dia tamin'ny andron'i Jesosy efa natanjaka be io finoana io fa ireny sadoseo ireny tsy nino an'izany efa tahaka nina ankehitriny ary mbola azo teo dia ao anatin'izay izy maka n'ilay argument izay resaka fanambadiana tsy possible ny fisian'ny atao hoe fitsanganany tena maty fitsanganany maty zao no antony maka ohatra izy raha verenany ny fomba fanaon'ny fanosoan'ny hevitra eny dia zao maka n'le principe izy aloha ino ny principe tsy misy ny maka n'le principe izy zany hoe misy tovolahy le nosy ty ny amin'ny resaka fanambadiana raha misy maty lalàna teo amin'ny Jiosy io raha ohatra zany atao hoe nanambady dia maty aho tsy miteraka dia ny zany tsy maintsy manambady ny vady dia raha maty ndraiky zany tsy mbola niteraka aminazy dia izay manaraka ao dia mbola ohatran'izay ihany io ny fomba fanao teo amin'ny Jiosy marina tsara fa tamin'ny Jiosy dia zao zava-dehibe fianakaviana zava-dehibe amin'ny Jiosy io ary saika ny regroupena ihany fianakaviana regroupé amin'ny toerana anankiray faharoa ny fananana dia lehilahy saika manana zo amin'ny fananana rehetrarehetra fahatelo dia afaka nampirafy na nanambady-boany na mikoatra lehilahy anankiray io nefa tsy voatsindreny hoe manambady ve reto ty lehilahy fitina reto tsy dia any resaka zany fa atom'ilay hoe vehivavy
tantara olo tena tsindriana. Ny manaraka an'izay dia izao ny antony anaovana n'ilay lalàna ny amin'ny fameloma maso izao mba hitohiza ny taranak'ilay lehilahy fa tsy dia nolona io hoe mba tokony hanambady ihany le vehivavy tsy ihany mihitsy fa le hoe ilay lehilahy tokony hitony taranana. Izao manko ny finoana Jiosy ny mamela taranana dia zava-dehibe amin'izy ireo satria ny maty tsy mba afaka hanompon'Andriamanitra intsony ka amin'ny fahavelomany zanany izy dia sahala amin'ny hoe président eto tany manompo an'Andriamanitra satria io lehibe indrindra amin'ny Jiosy. Amin'ny Jiosy ny tena lehibe dia izao ny manompo an'Andriamanitra. Ka dia ireo ny zavatra misy ka raisiny amin'izay ilay lalàna. Ty lalàna tia dia mitanterana izao amin'izay ny exemple maka an'ilay principe izany hoe mariage fameloma maso afaka manambady zay manivady tsy miteraka dia lasa lehilahy zanareo dia manambady an'iny aby. Dia iny no principe zany. Fa rehefa tanterahina amin'izay ny principe naka ohatra izy ny ohatra raisiny dia hoe manambady finy. Rehefa hitsangana zany satria ny eritreritra izy ireo dia tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty. Dia ny eritreritra izy ireo raha ohatra izy zany fitsanganana amin'ny maty izao mbola hitony fianakaviana any ekoatra. Fa tovitovy eritreritra amin'ilay olona hoe tohizana any ekoatra indray zany izy ny sady seho. Dia naka ohatra fitolana anambadina azy daholo. Milafindray raha ny lozika mijerena dia tombotomona ny argument. Dia ny farany dia mipetraka amin'izay ny fanontaniana hoe izy ary ny vady amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Ianao manao hoe misy fitsanganana amin'ny maty. Fa gn'aia dia mahita hoe tsy possible mihitsy misy ny fitsanganana tena amin'ny maty raha izany manotra izy. Azonareo tsara ilay fipetraky le zavatra roso amin'i Jesosy amin'ity tantara ity. Dia ao anatin'izay Jesosy no mamaly ny fanontaniana. Ilazany Jesosy fa misy ny fitsanganana maty dia ity miresaka voalohany hoe itsika olombelona dia tsy fanambady intsony raha vany aloha zany le ino izy ity le fiheverana fa hisy fanambadiana satria karazana foto-kevitra ijoranreto sa tsy eo reto pointiny mandrava ny fisian'ny fitsanganana maty. Dia raha vany Jesosy moa ny inona izy ity ny foto-kevitra ny zareo ny nareo ny zavatra tsy misy pointiretinareo nandrodanana ny zava-misy. Nareo tsara le izy io raha ianarany zareo mpanao aty-hevitra amina filosofia misy hoe misy manao ny construction sy ny déconstruction dia sady amin'izay eo dia rehefa manao aty-hevitra zany zay fomba misy manao karazana fomba anankiray rehefa manao aty-hevitra dia misy manao déconstruction aloha zay vao manao construction zany sahala hoe ianao ohatra hoe mboatra trano eto ohatra hoe efa ratsiratsy le trano dia ianao ve dia tonga dia fa tsy maintsy mandrava aloha ianao arotana anao zay hitanao hoe tena tsy raha hoe tena arotana tanteraka dia manangana indray ianao. Dia ohatran'izay ny aty-hevitra arotany alohany amin'ilay atao hoe fiheverana hoe fanambadiana sy mbola hitohy any akohatra. Dia zay izy vao nanangana amin'izay ny mahakasika ny atao hoe fisian'ny fitsanganana tena maty. Ka io miresaka le manaraka an'iny hoe Mosesy anie raha miteny izy raha miteny Mosesy hoe Andriamanitra Saka Andriamanitry Abrahama Saka Jakoba inona ny dikan'izany. I Mosesy efa-jato taona ty aorian'i Jakoba no miaina miala avy any Egypte miala avy any Egypte izy ireo. Dia izao zavatra misy nahoan'Andriamanitra no atao hoe Andriamanitry Abrahama, Andriamanitry Saka, Andriamanitry Jakoba, Andriamanitry velona fa tsy ny maty. Ireo olona teny ireo nefa olona efa maty aby sa tsy zay le izy. Rehefa soratra masina Jesosy manao hoe Andriamanitry ny velona fa tsy ny maty. Dia ny tena ho tenenina amin'ny titre io Jesosy zany manao commentaire karazana heviteny izy eny. Tena ho tenenina amin'ny teny io dia izao ireo olona teny ireo dia hitsangana. Zany hoe raha milaza zany izy Andriamanitry Abrahama Saka
Andriamanitra mivelona fa tsy Andriamanitra dia izao mbola ho avy fotoana hananganana amin'ireo olona ireo avy amin'ny maty. Ka dia izao Jesosy misy fitsanganany maty satria namoana ny anankiray voalohany dia izao satria tsy misy fanambadiana intsony any akohatra fa miaina tahaka ny anjely olona rehetra. Izay tsy ilay voatena ho anjely amin'izay. Faharoa, satria ny ao testamento voalohany dia misy filazanana hoe Andriamanitra Abrahama, Isaka ary Jakoba ireo dia manefa ireo olona ireo dia hatsangana amin'ny maty. Ka noho izany dia izao misy ny fitsanganana amin'ny maty. Resahako amin'izay zany izay angamba ny ankevitra mahakasika an'ity texte ity fa resahako ankapobeny ny olona anatsika kristianina ankehitriny mahakasika ny fitsanganana amin'ny maty. Eo aloha ny olona izay tsy mino ny fisian'izany ngamba velantsika eo fa izay resahako dia izao ny foantsika kristianina mazana dia mirona ny amin'ilay tao hoe tsy fahafatesany fanazana hoe rehefa maty dia tonga dia lasa ny io ohatra zao ohatra ny malagasy hoe rehefa maty ny zahay eny atsimo dia manao hoe lasa izany maty rehefa eny atsimo any Ambondrobe ohatra zareo Ambondrobe eo vohitra anankiray eo tsy tanana Ambalakao tsy tanana Ambalakao dia ao daholo moa ny fanahin'ny olona maty rehetra finoana gasy io ilay atao tsy hoe finoana gasy dia efa nandehana misy pastora mijery raha mandeha tsy mahita ny nova dia hoe zavatra mahanaso fotsiny dia mbavoalo tontolo iaina tsy dia sary olona ekana dia ala mititrika dia ny asa kama ny atyavalo ohatra manao ny faritra Ambatondrazaka fa misy toerana anankiray koa tolony olona hoe any Antsianaka misy toerana rehefa maty ny olona dia makany ny fanahy sy ny sisa ho any Andriana sy ny anina araka ny fanatsika malagasy dia hoe rehefa maty izy dia ny fanahy lasa akaikin'Andriamanitra dia manelanelana ny olona sy Andriamanitra eo dia atahoran'ny olona amin'izay ny razana satria manio razana foa afaka manisy sady afaka manisy ratsy velona dia tena tsy saky atao inenina mihitsy ny dia ho ny olona razana tsy hitanao hoe foazana hoe dia velon'ny olona fa mbola manana anjara dia manoasa ny maty rehetra rehetra fa ny fijery baiboly tsy mba ohatra n'izay mihitsy raha raisika ohatra ny fitoriteny aiza koa izy re misy fitoriteny zany ozy zareo zao fitoriteny any akaikaiky ny jeremy any jerentsika anazy fitomanena moa hoe manjereny ny fitoriteny dia mijery eo toko fahasivy isika dia mamaky manomboka ny fahaefatra isika ilazantsika hoe mbola manana an'izany atao hoe afaka mivaroka bombatsika ty ve ny maty zao afaka miala sika ty ambony tany ve ny maty dia osy ny soratra masina milaza ny andiny fahefatra fa izy rehetra isan'ny velona dia mbola hantenaina fa ny amboa velona ny tsara no leona maty io ro zany resahana kely velona aleo zany mba miakina amin'olo velona toy izay miakina amin'ny raha-maty dia resahana ohatra ao raisina zany dia raha raisina zao so ny amboa sy ny liona dia izao raha ny amboa ny velona na dia natanjaka manao ahoana zany liona dia izao aleo mba miakina amin'ny amboa toy izay miakina amin'ny liona efa maty io moa ny ataony kilonga moa dia efa mahanalana tsara hoe izy ny mpanjaka ny liona dia sy ny kizy hoe liona Depois eu morava mexi zaza ihany manambazana manao ny hoe ny olona tsirairay eo dia misy zavo zaza, zavo tanora, zavo olon-dehibe ao anatiny na ny zazakely eo zay fa misy zavo olon-dehibe ihany ao anatiny dia hitantsika misy zazakely matotra be dia misy olon-dehibe indray dia mikakakaka dia ohatra ny zazakely lalao ohatra ny zazakely tsy zavatra ratsy fa samy ao anaty tsika
ampetyanazy ka aza dia ataon'izay ny vady na ny olon-dehibe rehefa lalao ohatra zany dia tsy matotra misy fa tena toetra tena manolona antsika ilaina ka eto dia zao aleo zany miankina velona toy izay ny mana liona zany tsisy hinanana azy intsony dia toizina rehefa tena fa fantatry ny velona fa ho faty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalalana inona na inona io zany le raha zany ataonareo hoe mitahy anahy dia any ianareo dia tahio zahay dia andeha ho any frantsa zahay dia tahio ny fiarahana entina mba ho tonga tsara ny atnolozia tsy isy an'izany tsy mahalala an'izany ny maty hoe akay zany nareo any aminay any Betsileo any dia zay tena mahavory ny Betsileo mifaritra farany mahantra ny amintsika Madagasikara dia mifaritra Betsileo kolosaina ny mahatonga anio amin'ny Betsileo aza ny atao hoe dia hikarama lavitra tanoravana zany taloha dia tena nanahirana azy satria lavitra ny raza hoe fahasan-draza lavitra n'iny dia raha mandeha lavitra dia ohatrany tsy ary manahy koa izy hoe tsy mitafavelona eo satria lavitra tandraza hoe zany tsy ilevina pahasan-drazana zany tena raha be zany kasy mba nisy mihirana zay hoe izy moa ty mihirana gasikara dia aza levina pahasan-drazana zany fatao akory raha ohatra zany manatsinitsina ny gasikara mafy malagasy ka hoe zao sotra maso dia milaza fa maty fa mahalala inona ino tsy afaka mitahy dia toy izy asika mivaky teny ary tsy manana vality intsony izy fa hadinony fahatserovana tsy manana conscience intsony zany no maty na ny fitiavana na ny fankahalana na ny fialonana dia samy levina ela sady tsy manana anjara intsony mandrak'izay amin'izay atao aty ambany mosoandro asakasakareo zay hoe atahotra ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza mazava fa izay tiako hiverenana dia zao verina atao amin'ny testamenta vaovatsika zay fanorenana ilay finoantsika malagasy ny finoraza ny mahatonga an'io dia zao ilay fiheverantsika fa ny olona dia fitabaran-javatra anankiroa ny fanahy sy ny vatana resaka dualisme hafa koa ny atao hoe dualité indray tsy ny dualisme moa zao mampiavaka anazy dualisme dia zao afaka misaraka izy roa io samy afaka manambisiana ivelany vatana ny fanahy mahaleo tena izy zany sarako hoe ny sokitaty ny fanahy koa dia nalefakonakany hoe na tamidady afarina dia tamin'ny Madagasikara zay le dualisme fa ny dualité indray ao anatsika ao dia nytombona amin'izay ny saina sy ny fo izay rehefa maty sika nefa dia maty miaraka amintsika maty ny conscience maty ny ana rehetrarehetra dia milevina mafasona isy io resahany soratra anazy no karazana dualité maty sy ny zavatra miala amintsika fotsiny rehefa maty dia nino ilay nataon'Andriamanitra amintsika rehefa nahary tao edena izy ino nataontsika rehefa avy namboatra sary vongana dia mba nataona asian'Andriamanitra izy fofinaina ino ilay miala ny velona amin'ilay faharettsika fa tsy hoe misy fanahy mivoaka avy tao ilay fanahy eritreretintsika dia zavatra afaka salam hoe afaka manampisina dia vatana ka tena salam hoe manana conscience misy tsy isy fa misoratra masina zao rehefa maty olona anankiray dia maty ary amin'ny soratra masina aza raha mandinika tsara mba izitsika ny Genesis dia mahita ao sika hoe rehefa avy nasian'Andriamanitra fofinaina amin'ny ilay sary vongana dia lasa natao hoe fanahy velona zay tena azo fikana n'ilay teny io amin'ny Genesis toko faharoa io asa manana andiny fahafito izy zay fanahy velona raha ny teny hevreo resany fanahy velona sia zany dia lazainy zareo hoe Abrahama ozy izy dia misy firimianaka zareo nandehandeha dia fanahy mitra i Abrahama dia niaraka tamina fanahy zao isa izy nivezivezy avy any orany Kaldea nakaty Palestine io zany resaka ny soratra masina toy koa dia manindro ny fitsanganany tena maty fa tsy fahafatesan'ny fanahy
Quando va a camamare che dici che ci va a tappare credo a scalpire mano tutto siamo a mi scelti di francese per creare uscire che il titolo delle cose mortalité de l'âme ou résurrection mortalité de l'âme ou résurrection des morales sur la société de la caravane femme de la naturalisme spiritualité muito parmenage et ma chave ainsi que j'ai tout j'ai une fille sagana fallait que vous aussi vous devez trouver fille sagana tena mat persuade sua completion reformato anzi che smaziava in rifatto bellezza sciusco afaka mzana anzi shaifu mishinzi afaka manosha afaka mberantu reformato si afaka mberana rimana si afaka mutana si afaka maptatru si afaka manone